ho aminao hoe ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ankalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesis 1:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Genesis 1:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevivavinao, fa izay rehetra nolazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no hantsoana izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andevivavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Dia nifomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano, ary nomeny anagara ka napetrany teo an-tsorony, ary natolony azy koa ny zaza. Dia nampandehanina izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nireny tany anefitry Berseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra, dia nariny teo ampototry ny hazo kely anankiray ny zaza. Dia lasa izy ka nipetraka teny lavidavitra tandrifiny, tokony ho trapitsipika, fa hoy izy: aza mba ho hitako anie izay hahafatesany zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony nitomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza, dia niantso any Agara, ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe: ino ny zato manjo anao ry Agara? Aza matahotra. Efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'izay toerany mitsangana. Areno ny zaza ka tatano, fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny mason'ny Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno rano sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Ary nomban'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy, ary noho natany anefitra izy ka noho ny efa lehibe dia tonga mpandefatsipika. Ary noho natany anefitry parana izy ka nakano ny reniny vadiny avy tany amin'ny tany Egipta izy. Amen. Arak'izany ry havana dia ny nandroahany ny Agara mianaka. Izany moa no mamitina izy ho ampahan-tsoratra masina izay andraisina sy hovakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto fahamarinana roa reto no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia ny hoe: noroahiny Abrahama i Agara mianaka noho ny amin'ny Sara sy ny tenin'Andriamanitra. Noroahiny Abrahama i Agara mianaka noho ny amin'ny Sara sy ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 4:20. Eto tsara dia mahita fa Andriamanitra mihitsy no nandresy lahatra ny Abrahama hoe alefaso araka ny tenin'ny Sara io andevivavinao io sy ilay zanany. Iza moa eo? Raha fitinina kely amintsika aloha ny tantara dia hoe niandry ny teny fikasan'Andriamanitra i Abrahama sy Sara, ary i Sara ihany eny napiditra ny Abrahama tamin'io andevivaviny io hoe alao ianao miaraka amin'ity andevivaviko ity dia mba miteraka, fa izaho efa tsy ho possible hiteraka izany intsony. Dia niteraka tokoa ary Agara, niteraka ny Ismaely izy. Io zany ny lahy matoan'ny Abrahama raha izay azo nambarana azy. Dia nefany rehefa nelehibe ilay zaza dia ohatrany dia niteraka koa avy eo i Sara. Dia rehefa niteraka Sara dia lasa ohatrany hoe nisy tsy fifankazahoana tsara zany teo amin'ireo zaza roa tota ireo. Ary Sara tena nahita an'izay zavatra izay tena ratsy mihitsy, hoe fa ahoana ity zanaky Agara ity talaza ohatrany mandrabiraby, mety ohatrany izay ngamba ilay izy, toa ohatrany miomeny zanako, tena alefaso any ireo fa tsy tiako ireo. Ohatrany hoe rehefa azo Sara ny zanany dia alefaso amin'izay ireo zanaky Agara, fa tsy mila an'ireo tsony. Tena mafy be tamin'ny Abrahama ilay teny. Zany ny ambany no andininy 2:20. Ozy izy hoe ratsy teo imason'ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Zany hoe tena tsy dakoro mihitsy Abrahama tena hoe ahoana zanako ve dia horoahako, fa koratsinona ako, ahoana sy ohatrao. Fa tena niditra tsehatra mihitsy Andriamanitra nandresy lahatra ny Abrahama hoe aza ankahalainao sy zaza sy ny reniny, fa izao fotsiny izay nitenen'ny Sara taminao dia tanterao, alefaso, fa ho ataoko firenena lehibe ozy satria efa nateraka ao ihany izy. Dia iny Abrahama sy ny fankatoavany, ny fomaraina koa izy, dia lasa izy naka mofo. Tsy fantatra koa ireo alefa izy reto olona reto,
tsisy destination fa dia andao fotsiny nareo mandeha fandroahana ane zany faniliana ary zanaka ao zao mafy ane zany mafy tamin'ny Abrahama zany hoe zanany tena hoe zanako voalohany de tonga de ho alefa fotsiny alefa anao irenireny tsy fantatra nefa de mofo kely sy rano amin'ny siny no amenao azy de izy mianakarery fa tsy mba misy hoe akoatra zay nefa dezera ny tany ho andehanana amin'izany fotoana zany enjana be tamin'ny Abrahama nefa de zao noho ny amin'ny Sara noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra de ny fomaraina izy na naiky izy na de teo aza ny fihetsepo samihafa zay tsy maintsy mavesatra be tao ambadika zany tsy maintsy misy malahelo fisarahanako zanako ve ndeha ho sarahana zaza kely mbola tsy manatsiny ina moa ny fotony io zaza io ho sarahanao le zaza ialano alefanao any amin'izay tany tsy fantatrao koa le ho aiza na ho aizy reto olo reto mavesatra zany tena navesatra zany nefa de hitantsika hoe nataony satria mitsinjo le tokantranony izy sarany tena vadiny mitsinjo le tenin'Andriamanitra izy Andriamanitra mihitsy nandresy lahatra azy mle teny fikasan'Andriamanitra de milaza fa na eo azy Ismaela Isaka avy amin'ny Isaka no antsona izay taranaka ao anao izy avy amin'ny Isaka no antsona izay taranaka ao anao ina ry havana ny lesona azy tsyatsoahana avy amin'izany mila olona tahaka ny Abrahama sika ry havana olona sandray décision fanapahan-kevitra toy izany ampandevitra zay mety ho fihetsepo rehetrarehetra any anatiny any ninona zavatra tiany noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy noho ny amin'ny tokantranony zay tena ilainy zany angamba indraindray misy olona ny indraindray tena hoe ohatra fotsiny zao misy olona indraindray tena mila hoe tena tsy maintsy elako reto olona reto noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy noho ny amin'ny tokantranoko satria angamba mety hoe namana ratsy ilay izy ka namana ratsy mitarika anao any amin'ny faharatsiana na koa mitondra anao any amin'ny fahaverezana ary rehefa tena efa tsy tia ny vadinao mihitsy hoe tsy mety fa tena ratsy ny tondra nefa zany hoe efa ramako efa hatramin'izay namako be ohatr'otrotro efa misy an'ilay sentiment zany ao nefa koa efa misy tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mikambana amin'izao aza miray amin'izao de eo amin'izay ianao zany le sentiment anao no lasa mibahatoerana be fa mitian'io tia manana fahasahina mihitsy hoe jerevolo inona ny ambanany tenin'Andriamanitra hoe tena tsy mety ty fikambanana amin'ity olona ity satria tena mitondra anao any faharatsiana izy ary tena matetika voataonany ao anatin'izany fa de hoe matahotra fotsiny amin'le mahanamana azy ary nitokantranoko efa mikorotana mihitsy vokatra le fifandraisako n'ity olona ity anio na de hoe zay aza ny sitrapoko zao ny sitrapon'Andriamanitra ampandeferiko ny sitrapoko fa vonina ampitsahatra mihitsy aloha ny fifandraisana tsy kelikely amin'ity olona ity na tsy voatery lazana zany amin'le olona arinao fozany hoe efa tsy afaka fa tsy maintsy miatrika ny tokantranoko indray aloha zao efa tsy maintsy atao tranoko indray aloha zao de ataonao mihitsy zany mba hahafahanao mitsinjo ny ankonanao ary mila olona manana zany fahasahiny zany mba lala olona koa ry havana zay vehivavy izy niasa tamina Abrao izy de lavo izy niaraka tamin'le olona zay libeny tao anatin'le orinasa tao ary tena ny fakatiana efa izy efa manambady kristianina le vehivavy rehefa tena ny vangin'ny tompo amin'izay izy hoe tena tsy mety ho ataonao io tena mila miala amin'ny fijangatsangana io anao de inona ny fanapa-kevitra ny raisiny nametraka démission izy tsy ho vitako mihitsy ozy izy ny mbola hoe andeha hivezivezy iaso de ahitany olona foana de ho alainy olona fanahy isan'andro satria natanjaka be mihitsy ny fifankatiavanay fa ny tena fahendriana lehibe indrindra de zao tena aleoko mametraka démission tonga de niala tamin'ny asany izy ny dikan'izany de izao hoe tena misy fotoana misy zavatra tena tsy maintsy afoy mihitsy tsy maintsy alana mihitsy ary tsy maintsy fanapa-kevitra goavana mihitsy ny raisina raha te hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha te hiazona ny fiaina tokantranonao ianao fa raha tsy zany de ho ravarava fotsiny ny fiaina tokantranonao ary ny olona ny amin'izao efa manao lamody ny fisaraha-panambadiana mihitsy de hoe nanambady fa ny roa fa ny telo ny fa ny nefany ohatra n'ireny mpira malaza rehetrarehetra reny tsy izany ny antsika kristianina aoka ho masina ny fanambadiana ao sy ny tenin'Andriamanitra fa zay nampikambanaandriamanitra doka tsy ampisarahan'olona ka raha misy olona mitady ampisaraka ny fifandraisanareo ialao alefaso izy tahaka nyreto nataony Abrahama Sara reto eny fa na de ray aman-dreny aza le tiako tena amin'ny ray aman-dreny eto zany ohatra hoe
efa tena tsy mety mihitsy la fifandraisanao anatin'ny tokantrano ao satria le rafozanao sy rafozan-danao sy rafozam-bavinao mbola miaraka aminareo ihany no mipetraka de efa le vinado le vadinao zany efa tena efa miteny hoe tsy zakako tsony efa tena manao depression mihitsy izy efa tena hoe tsy mety am'le fiarahamonina zany fa tsisy fiaina tokantrano tsony fa ianao nefa mbola hoe mampaleo zany ray aman-dreniko za ve de tsy mba malibabenandry zareo aleo mba hoety fa izy mba tia andreto zavikely nefa ny tenin'Andriamanitra koa efa miteny tsy andan'izay hoe andaony ray sy ny reny nosoka ikambana amin'ny vadiny raha mbola matanjaka ny ray aman-dreninao avelao izy tokantrano de ianao koa mandehana amin'ny tokantrano rehefa osa tsy mahavita nainina intsony izy zay izy voalainao hipetraka ao aminao fa raha tsy zany de mbola hiditra amina kiso problème foana ny tokantranonao eo le asika hoe le tadipotra mila tapahana am'izay fa tsy eo hialokaloka foana amin'ny dada sineny eo foana de efa manambady de ao tsy tatsony hoe ahoana indraindray na ny fanapa-kevitra raisy na ra de fa ny fanapa-kevitra iray aman-dreny no arahana fa tsy izy tsony hoe zao le mahavadina zao le zao tena mila mandray décision ohatra ny ataony Abrahama zao mihitsiny na de zanany eny io nalefany io zaza nateraka ny eny io fa zay na ray aman-dreninao arany rehefa ohatra ka misy tenin'Andriamanitra mazava tsara rehefa mitady animba ny fifandraisana anatin'ny tokantranonao sy ny fianakavianao de tsy maintsy alefanao aloha ho dada sineny aleo nareo mitokantrano aleo zay anofatrano aleo sy tana aloha mba hafana miazona tsara ny fifandraisantsika sy ny fiankatiavantsika ary na ny taolo aza de niteny zany ny avatiana sy tsy arahamonina afandray raha mba hoe farafaratsiny hoe samy mba manany lakoziany de samy manana ny fiainany sy ny tana fa raha ifankahita isan'andro san'andro tena manimba tokantrano zany indrindra raha mbola matanjaka ny ray aman-dreny afaka mbola mitokana tsara izy rehefa osa kosa ave moa izy alefanao hipetra-drery fa raisinao izy ary adidinao zany fa raha mbola matanjaka izy mbola afaka manao zava mbola afaka mahandro sakafona izy afaka metsena izy avelao izy tokantrano ary raha misy koa nefa ny zavatra tena hoe mila alefa de tena ny fahotana sy ny faharatsiana ny fahazaran-draty sy ny zavatra samihafa mihitsy koa ry havana satria tena reneneny indraindray manimba le fiaina tokantrano manimba ary efa misy tenin'Andriamanitra efa milaza aminao hoe ialao asa mety filokana zany na mety fijangajangana zany na mety fijerena orona tsara mamofady zany zavatra samihafa izay efa ambarany tenin'Andriamanitra ary efa raha mahalala mihitsy efa hitenena ny vadinao anao mandrakariva nefa ohatrany tsy fonao izy satria afatra amin'izay mihitsy zany efa teto tamin'ity zavatra ity amin'ity an'io ity ry havana mitady olona Andriamanitra olona tahaka ny Abrahama vonina izy ampandefitra ny fihetsepon'ny rehetrarehetra fa tena hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra arangaha na inona teraka zany ampandeferiko daholo ny amboboky sy ny sitrapoko rehetrarehetra fa zay mijery ny ankonako de mijery ny teny fitrasan'Andriamanitra de miaino an'Andriamanitra de zay ny fanontaniana petraka amiko sy aminao ary zany amin'ity an'io ity de izao hoe inona ny zavatra na olona tsy maintsy tokony ialanao fa manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao anatin'ny tokantranonao na koa hoe manohitra ny tenin'Andriamanitra mitaonanao ary havana amin'ity an'io ity mba hanana fahasahiana handray izao fanapa-kevitra tahaka ndraisy ny Abrahama izao fa izay no mahatsara izay no mahasoa na de mety hoe hiteraka alahelo ao any anatinao any ary le izy rehefa manao sitrapon'Andriamanitra de tady idio fa tsy mahatiantoka zany ianao tsy mahatiantoka zany ianao ary tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika nefa n'izany fa tena mafy fa izao miankina tanteraka amin'Andriamanitra de ho vitanao zany hoe tompo voninahary hafa izao omeo any hery afahako mandray an'izany fanapa-kevitra fa raha izaho tena mbola voatazona tanteraka tsy afaka mihitsy fa omeo anany hery afahako miala manala n'ity olona ity manala n'ity zavatra ity eo amin'ny fiainako tanteraka mihitsy de zay omen'Andriamanitra anao zany raha miankina aminy ianao ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe mitsanganao sy areno ny zazaka tantano fa ataoko firenena lehibe ho le anjely tamin'ny Agara mitsangana areno ny zazaka tantano fa ho ataoko firenena lehibe ho ny anjely tamin'ny Agara hitantsika zany andin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andin'ny faharaiky amby roapolo eto karavana de mahita tantara mampalahelo tena mampalahelo asa ianao raha mba raiso an-tsaina anie zany zavatra ny aina ny Agara zany mpanompo moa ianao de tsy afaka mamaliko ny teneny ianao ndao aloha miaraka mivadiko ianao de miteraka nareo de na de niteraka rehefa teraka indray la de andao indray ianao mandeha any fa tsisy lavako anao fa za efa manana n'ity zanako ity fa tsy andovandova amiko eto ny zanako na zao
de tena hoe mpanompo izy de tsy afaka tsy nana-tsafidy de lasa tena hoe tsy rariny raha izay na azo ilazana azy niatra tamin'izy mianaka voailika lay zaza tsy manatsiny de lasaka amboty ary de iagara zany nandeha tsy hitany akory nalalako ambany ary fa de ny nanjenjeny ozy izy zany ny ambarany eo amin'ny andininy fa 720 eo de lasa izy mianaka de nandeha de nirenireny tany anefitry Berseba fotsiny inona ny azo anay ahoana de mitondra ny zaza iny izy de eny anaty efitra any anaty fasika any de mandeha de manomboka mialany ny sakafo lany ny rano ny toerana tsy hita hoe aiza ny andehanana ketraka izy de tafapetraka izy de nidaraboka izy de hoe ho faty ty zazy ty tsy maintsy ho fatany mosary ty zazy ty fa zao za tsy ty ahitan'izany andeha alaiko ty zazy ty de apetraka ery ananiny ery de avelako fa za tsy te ahitany afatesany ty zazy ty atao mpifoko de napetrany tery le zany tena efa mamony tenany zany fa suicide zany tena efa suicide olona tena tratra fahadisopana tenany izy olona voailika izy olona tena hoe voatositosika tsy manana lova ty ianao lasa mandeha any le Abrahama zany le hoe mba nieritriretiny hoe mba hiaro azy tena tonga de tsy niaro azy mihitsy fa tonga de andao mandeha nareo mianaka fa zay fotsiny tsisy explication hoe Andriamanitra anao an'izao fa andao fotsiny de sakafo kely no mba nomena azy sakafo kely lany vetivety teo de zay de napetrany teo le zaza de lasa izy nandeha nitoroevaka tare de nitomany teo niandro zay afatesany zany efa tena hoe zay miandro ny farany ety fotsiny asisa zany le zavatra iainany Agara tena mampalahelo ary na le zaza ary io zaza io nety hoe zazakely 3 volana fa efa mba lehibe io zaza io zaza efa afaka tantanany io efa lehibebe mihitsy io zaza io fa tsy hoe zazakely de reraka le zaza de napetraka de mitomany de sady mitomany izy mianaka samy mitomany fa mifanalavitra eo fotsiny tao anatin'izany indrindra no niditra tsehatra ny anjelin'Andriamanitra avy any an-danitra ny teny Agara fa ino ny ty ataonao aza matahotra azy izy mitsangana areny io zaza io ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy nasiana mitsangana izy nitranany hoe mitsangana zany zao aza miravoravo tanana ianao aza mitorevaka ianao aza malahelo ianao aza matahotra ianao fa mitsangana ianao areny io zaza io ka tantano raiso ny andraikitrao raiso ny responsabilité anao karakarao io zaza io fa izano anampy anao ahatonga n'io zaza io firenena lehibe satria zanak'i Abrahama ihany koa io zaza io ry havana zaza vita famoranana io zaza io arazo ambara hoe zanaky ny teny fikasana de tampoka teo zay le asan'Andriamanitra zay nisy lava-drano hitany tampoka teo napahiratin'Andriamanitra ny masony de rehefa nahita le lava-drano de zao ty misy rano de iny ny sotrony de iny de ndao nalain'indray le zaza de nitantaniny de netiny de nialehibe le zaza vitany nitaiza azy izy rery mère célibataire izy no nitaizan'io zaza io zany nangalany vady tany Egypte io zaza io ary rehefa jerevanao ny toko fa 520 ny amin'ny toan'ny tantaran'ny Ismaela de tena nataon'Andriamanitra firenena lehibe zany Ismaela zany andrina 20 ny janany niteraka andrina 20 izy ary tena izy nonona tamin'ny toerana maro izy ary hatramin'izao reo olona arabo zay any Arabia Saodita reo firenena zay matanjaka be amin'izao fotoana izao de mbola manonona ny tena no taranak'i Ismaela reo ary ny fivavahana silamo koa de manonona ny tena no avy amin'ny taranak'i Ismaela zany hoe tena nataon'Andriamanitra firenena lehibe lay zaza zay nahilikilika lay zaza zay narina eny fa na de ny rainy aza nanary azy inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany driavana angamba ianao kamboty maheno zao afatra zao matsiaro ny tenanao hoe nariny ny ray aman-dreny koa nahiliky ny ray aman-dreny koa aza miravoravo tanana fa mitsangana raiso ny andraikitrao fa Andriamanitra ny momba anao ary ataon'Andriamanitra firenena lehibe anao afaka hain'Andriamanitra ataony manangana tanteraka anao na eo aza ny toe-javatra mafy izay misy anao amin'izao andro ankehitriny zao angamba mety mpanampiatran'olona ianao maheno zao afatra zao ary ao anatin'izany toetra za anatin'izany asa zay iainanao zany de efa tena hoe ataon'ny olona ohatra ny esklava mihitsy ianao tadidinao ve ny tantarany Josefa ne ny rahalahiny mihitsy no nivarotra azy nafondro ao amidy izy ho andevo naikany vonondro ao mihitsy azy ary rehefa tonga tany Egypte izy de tonga mpanampiatran'olona mihitsy andevo lay zanaky ny rainy
nefa dia izao rehefa nomban'andriamanitra izy tonga prime ministra tao Egypta manana fanantenana ry havana fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao rehefa ny tompo no momba anao tafavoaka ianao ary ny fahombiazanao sy ny fahatafitanao dia tsy miankina amin'ny olona mihitsy fa tena miankina amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra zany fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao tafavoaka ianao mety ahilikiliko ny olona ianao satria sahirana ngamba raha misy fety ana fianakaviana tsy manasanao akory zareo satria hoe iza koa moa izay iny amin'ity an'io ty ravana tsy mitahiry valifaty na mitahiry lolopo tsy izany rehefa jerevanao ny tantarany Ismaela io dia izao ao rindrinao rehefa maty Abrahama dia ambarany ao hoe Ismaela sy Isaka niarana andevina azy zany hoe niverina tao amin'ny tany Kanana ihany Ismaela io nisy fotoana ary azo lazaina hoe nanao fampihavanana tamin'ny rainy izy matoa nahavita hoe nandevina ny rainy zany tsy fantatra moa hoe ny mialohan'ny nahafatesany Abrahama ve izy ny tonga sa hoe rehefa maty Abrahama dia nantsony izy fa matoa izy tonga tao nisy fifandraisana ihany zany izy mianaka nisy fifamelan-keloka ihany zany tao ary zany no ilaina tsy andeha hoe hitahiry lolopo anao dia hoe za tsy mila niretsony dia anao valifaty aminao tsy izany ry havana fa izao ankiny tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainanao rehefa ohatra ka lavon'ny olona tanteraka ianao ankiny tanteraka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra momba anao laozany zanakao kamboto izy ny vadinao mpitondra tena fa izaho mamelona azy angamba ny loazany vadinao ianao mahenao zo afatra zao mangorakoraka mihitsy nyfonao tantara-piainako zany ndry ohatrohatrany zana mihitsy ny zavatra ny ainanay zay mianaka kely sisanao eto ianao sy ny tompo no miara mitaizana io zazy io fa tsy ianao rery zany ary raha miaraka amin'ny tompo ianao dia averiko ihany vitanao no mitaizana io ary ho gagany olo fa ahoana no nitaizanao reto zazy ahoana no nahavitanao azo zavatra io fa ianao rery toy izy ianao hoe ny tompo no nomba ny zaza rehefa ny tombo izy angamba ravana mety manana fahazazana izay mitovitovy amin'ny azo Ismaely zao ianao lay nahiliky ny olona lay nataon'ny olona ho tsinitsinina dia izao aza miravoravo tanana fa mitsangana aza mamoy fo fa ozy ny tompo aminao koa androany taka izay teniny tamin'ny agara fa izay manao hoe mitsangana ao sisy areno ny zazaka tantany fa ho ataoko firenena lehibe izy mitsangana ianao raiso ny andraikitrao fa Andriamanitra afaka momba anao dia ho ampahiratana ny masonao dia hita fahagagady ianao hoay ity misy rano hoay ity misy olona zay irahan'Andriamanitra hanome anao ny fatsakana io ahafahanao mitondra ny zanakao indray mivelona indray manatanteraka indray izay fampilanin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao voahilika ve ianao nilaozan'ny olona akaiky ianao ve ianao arin'ny olona ve ianao afaka vahan'ny olona ve ianao satria kristianina mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty andray fampahirezana avy amin'izao tantarany Ismaela sy Agara izao ka tena hitsangana andray hatanana tanteraka ny fiainanao ary ametraka izany ho ampelantanan'Andriamanitra fa ho hitanao fa rehefa Andriamanitra momba anao tsisy atohitra anao ary Jesosy Kristy efa nanome antsika ny fanahiny dia ilay fanahy izay hiara-iasa sy hitarika antsika isan'andro isan'andro mihitsy zany hoe no antoko ny fahombiazantsika zany ny fahombiazantsika ny fiarahantsika amin'ny fanahin'Andriamanitra koa mampahery antsika rehetra amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany raha fitinina izay rehetra nambara teo dia izao hoe noroahany Abrahama Agara mianaka noho ny amin'ny Sara sy ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ty ry havana manana fahasahiana nandray fanapahan-kevitra tahaka ny Abrahama raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao ka hitanao hoe tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra ity na koa hoe manimba ny fifandraisako anatin'ny tokantranoko izao zavatra izao dia amin'ity an'io tia raiso ny fanapahan-kevitra hoe tompo ampio afa hiala andray an'ny fanapahan-kevitra araka ny teninao ary ny farany dia izao hoe mitsangana areno ny zazaka tantano fa ho ataoko firenena lehibe ho ny anjely tamin'ny Agara tia ampahery ianao ianao izay mety miravoravo tanana noho ny lasanao sy ny fahazazanao izay tsy azonao hovaina intsony anie zany efa zany ny tantaranao zany ny mitondran'Andriamanitra anao nefa dia izao hoe ho aseho an'Andriamanitra ao anatin'izany mihitsy ny fahalehibiazany ny tanany mahery mba hatsapahanao hoe tena fahasoavan'Andriamanitra
no nahatoy izao ny fiainako. Aza miravoravo tanana fa raiso ny andraikitra. Ataovy izay azo ny tananao atao, fa Jehova no mombanao. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.